Lafomba manasongadina ny fambolena no santarina tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy lasa teo tao anatin'ny commune ambanivohitra Antanety be Mahazaza tao anatin'ny district Anambohidratrimo ilay fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Santabary sy ny taopambolena Voliavitra 2022 ezahana hoy ny ministra tompona andraikitra ny ampitombo avroeny ny vokabary eto Madagasikara. Eritreretina tratra efatra tapitrisa taona ny vokabary azo amin'ity taona ity, hoy ministry ny fambolena Andriamatoa Roland Ravatomanga nandritra lanonana fanokafana tambombo ofisialy ny Santabary sy ny taopambolena Voliavitra taona 2024 teny amin'ny commune ambanivohitra Mahitsy Antanety be Mahazaza district Ambohidratrimo ny alakamisy lasa teo. Nahita pahombiazana tokoa ny vokatra tamin'ity taona ity, na dia teo aza nitondra-drano vokatry ny andro ratsy. Porofon'izany na vokatra 5 taona isaky ny hektara ny tanimboly ray eny amin'ity commune ity. Inona no nahatonga an'izany hoy nareo nefa hoe be ny fahasimbana manamafy fa nisy 3,000 hektara no potika ny rivodoza sy ny tondra-drano. Potika tsisy azo miraisana. Nahoana nefa mbola nitomby ihany ny vokatra, tsotra ny antony. Aty amin'ny faritra afovoantany sy amin'ny ilany andrefana natao hoe Moyen Ouest dia nandeha ary tena nahomby tsara ny vary Antanety sy ny vary Sakamaina ohatra ny hitantsika nisy taminareo niaraka taminay teny amin'ny faritry ny manodidina ny commune Mahitsy Sakamaina zany le hoe tanimbary miandro rano ary sady azo ampiasaina amin'ny volovary no azo ampiasaina amin'ny Voliavitra toy ny voatabia na tongolo. Ny vokatra tamin'ireo Sakamaina sy ireo vary Tanety ireo dia mirearea miteny sy manambara fa tsy nisy latsaky ny 5 taona isaky ny hektara. Zavatra izay mbola tsy fahita nefa tanteraka zany ankehitriny. Tsy sanatria hoe doka tena satria tsy zany nanao an'izany fa baiko no nomeko toromarika no napetraka ary nanatanteraka daholo na ny mpiasan'ny ministera ny teknisiany napity zany tamin'ny tatsapam-boly. Napetraka ministera ny fambolen'olona ara-pameana ny fampitomboana avroen'ny vokabary ka raha toka na tratra 2,4 tapitrisa taona ny vokatra azo tamin'ny taona 2024 dia ho lasa 4 hetsy sy 7 tapitrisa taona izany amin'ny taona 2024. Ao anaty fanatanterahana izany fanamby izany dia natsory ihany koa ny foto-drafitrasa ara-pambolena izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa nandritra ity lanonana ity. Nanamarika ny fanokafana ofisialy ny Santabary sy ny taopambolena Voliavitra taona 2024 ny fanoloran'ny ministeran'ny fambolena Masimboly Sebota 70 na varina ampidirina sy famoahana ofisialy andihana tantsaha misy 720 na fampiofana avy amin'ny tetikasa forma prod mikasika ny volovary SRI.